Mbola amin'izay taranja baolina lavalava izay ihany fa dia eny amin'ny faritra Ampasampito dia isan'ny miroborobo ihany koa ity taranja baolina lavalava ity ary isan'ny nahazo fanohanana amin'ireo malala-tanana ny ekipan'ireo eny amin'ny fiantsonan'ny fiarakodia eny Ampasampito eny. Klub iray ivondronan'ireo tovolahy sy tovovavy manana raha eny anivon'ny tompo-piantsonan'ny fiarakodia eny Ampasampito mengaly ny taranja baolina lavalava nahatsiaro ho manana andraikitra amin'ny fampiroboroana ireny taranja mpanatanjahantena ireny ny mpanao politika lehibe ny départ ny TGV Tanora malagasy vonona eny amin'ny boriboritany fahaefatra. Rary Jonna Jean François ka nanolotra fanamina mitovy fanao ivelana akanjo ho an'ireo tamin'ity faran'ny herinandro ity. Nanolotra zao fanomezana zao ho an'ny zala mpanao rugby satria ny antony efa voalazako foana ihany moa hoe ny fampiroboroboana ny sehatra anankiray dia tsy vitany hoe fampiandriandrina fampiankinakina fa mahatsiaro ny tena manana didy sy andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena dia zay no mahatonga ny tena hoe inona zany anjara biriko etoko ampiroboroboana n'ity sport ity dia izao ny zavatra tratra sy vita dia ny fanomezana ny sifeto anjala FTGA. Nanambara moa izy fa tsy misy idiran'ny politika ny fanatanjahantena kanefa kosa afaka miditra ny mpanao politika raha fandraisana andraikitra amin'ny fampiroboroboana ity taranja ity no tena tiana atao. Tsy nitsalasala raha teo ity klub ity nanatona azy ka nitady fanomezan-tanana nandray ny andraikiny mitondra izao fanampiana izao.